Lafim-baovao hafa indray-mbavy amin'ny tontolon'ny fampianarana efa herinandro maromaro sisa moa dia efa higadona ny fanadinana fanjakana voalohany dia ny CEPE izany rehefa eo am-panomanana tanteraka an'izay fanadinana CEPE izay moa amin'izao fotoana izao ireo mampianatra sy mpianatra eny anivon'ny fotam-baratonga mpanabeazana fototra raha tsika raha moa ny fanadihadiana izay arahana amin'ireo tsiraikotiny iray ny eo amin'ny sary mamirasoanaivo makasika an'izay. Efa manomboka miditra amin'ny famerenandesina ankehitriny ireo mpianatra hikatroka amin'ny fanadinam-panjakana CEPE. Raha nambaran'ireo mpanabe dia efa tapitra avokoa ny fandaharam-pianarana ary miroso amin'ny famerenandesina sisa ireo ankizy. Ho an'ny sekolim-panjakana etsy Analakely dia mpianatra miisa 12 amin'ireo 3,570 no hiatrika ny fanadinana CEPE. Ny examen blanc zany somary nahemotra kely le izy ny antony teknika fa atao hoe misaofy le zavatra multipliena an'le imprimé dia miandry kelikely dia tsy vita vetivety le izy fa mbola nondrandro iray ireo somary ohatra nydreradreraka ihany aloha zareo amin'le resaka tsy fahampitsakafo loatra zany nefa moa ny main efa nanomana ihany le vovokatsaka izay ho an'ny 7e manokana fa raha amin'ny sakafo ankapobeny izy dia somary ohatra nydreradreraka dia izay loatra tsy dia tena hoe atotosaina le izy raha ohatra ka sanatria hoe tsy tanteraka eo tsy fampiana izay sakafo izay. Raha ny mahakasika ny fari-pahalalan'ireo mpianatra dia hita fa somary latsaka kely ho hiatrany ireo mpanabe. Miena hoy izy ireo ny fanampin-tsakafo izay omen'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena hatramin'izay vokany dia mihareraka ireo mpianatra na izany aza nefa dia misy ny karazana fanazarana maimaim-poana ho an'ireo mpianatra isaky ny alarobia hariva sy ny asabotsy maraina.